Faly-miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fa ny roa ny volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny an'izao fotoan'izao hatrany ary mirary ny soanao manjakariva alohan'ny dirantsika ny amofinainana io dia vavakisika. Ry Tompo-Andriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao, misaotra anao ihany koa izay tsy mamela anay irery fa manome izay rehetra ilainay mba ahafahanay manana ny hery edivana ny amin'izao fiainana izao. Dia mangataka aminao izay mba hiteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy hanameloka fa hamonjy. Alaina amin'ny Jaona 7:7 manao hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Misy ireo fanahy izay mangovitra ao anatin'ny salasalana, mametra-panontaniana manao hoe ahoana ary no ahafantarako fa vita fihavanana amin'Andriamanitra marina tokoa aho e. Ahoana no azahoako antoka fa tena tia ahy sy namela ny heliko marina Andriamanitra. Ny valiny dia tsotra, tsy anjaranao ry zandry malala ny manao an'izay hamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra, manasa anao tokoa mba hanantona azy miaraka amin'izao enta-mavesatra anao izao, miaraka amin'izao olana misy aminao rehetra izao. Raiso ny teny fikasana sy ny teny izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Aza mijery ny tenanao fa jereo Kristy, ao amin'ny Kristy mantsy no hanehoana ny toetrany iray. Ny ran'ny Kristy izay mahavonjo no an'ny fanantenantsika. Amin'ny alalan'ny fahamendrehany irery ihany mantsy no azahoantsika famelan-keloka sy fiadanana, mitombo ny finoantsika sy ny fitiavantsika. Satria raha ny fahitana ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy izay manana ny ray be famindram-po sy feno fitiavana isika, tokony voakasiky ny herin'ny Kristy izay mitondra fiainana ny hevitrao sy ny fisainanao mba hisy fahatsarana sy fahamarinana izay mitoetra ao anatinao. Misy fahamarinana lehibe sy sarobidy izay ilainao izay mila mpanjinina mba mahafiorina ny finoanao sy hanananao fahalalana marina an'Andriamanitra. Raha mba fantatr'ireo izay feno tsy firayana sy tsy mifototra tsara amin'ny fikatsanan'ny fahamarinana mantsy fa na dia tohinona ny fahendren'izao tontolo izao dia tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy izy. Tsara ny mianatra arak'izay azo atao ny zavatra rehetra avy amin'ny zavaboahary, saingy aoka tsy ho adinoina ny mitodika ny amin'ny Kristy avy eo amin'ny ahafantarantsika amin'ny fahafenoany ny toetran'ilay Andriamanitra velona. Hitomba amin'ny fahalalala amin'ny toetrany enenao amin'ny fibanjinanao amin'ny Kristy sy ny fiezahanao hanahaka azy ka hanjary ambony sy madio ary miendrika ny sainao sy ny fonao. Aoka ny tanora hikendry avo, tsy ankina amin'ny fahendren'olombelona, hitoby manodidina izay miantehitra mandrakariva amin'Andriamanitra ka matoky sy mivavaka aminy amin'ny fotsotra ny anjelin'ny lanitra. Izao ny tsarovy amin'izao maraina izao, izay miaina ampinonan'i Kristy dia azo hery sy sandratra, ho afaka hiady tsara ny finoana ary azo ny fiainana mandrakizay. Izany indrindra no heriko aminao amin'ity maraina ity, dia mba ahafahanao miaina ampinonan'i Kristy ka hiady ny tsara ny finoanana ianao. Amen. Hiranay tsara indray izan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'izany toromarika tsara indrindra omenao anay izany. Dia ampitomboy manjakariva ny finoana ianao Tompo ary aoka tsy atahotra izahay fa hitoky teny fantatra ny amin'ny teninao ka ho raisinay mpitiavana sy hampahatokiana izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru vile
miaro